Izy zao mazava zany farany vidina mikasika ity ity an-drano. Ny zavatra hitantsika teo moa zany dia abibina. Abibina ny zavatra niseho tao amin'ireny ary raha tokoa eto ny tondranay miaramila, isoloanay tena ny miaramila, ny zandary zay efa tonga saina tamin'ireny sy ny polisy zay tsy nahasahana ndraindraikitra raha tsy efa taty amin'ny 1 Oktobra zahay dia fonanay eto zay amin'ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra misy satria dia tena hita fa habibina ny zavatra misy ny ainan'ny vahoaka tamin'ny fotoanareo. Matokisa anareo fa tsy maintsy ho hitanareo ny toin'io tsy maintsy misy tompon'andraikitra. Tsy maintsy nisy tompon'andraikitra io zavatra io dia hanokatra fanadihadiana zahay mikasika amin'izay. Mety misy firy au total? Tsy manaiky zaka sy mbola manao collecte an'le Mbola anatin'ny mijery moa zany zahay zao ary mbola misy hafany ihany santatra Ambavarano ny androany fa rehefa azonay koa ny sasany dia tsy maintsy vonjainay ohatran'izao. Tsy maintsy misy fandraisana tanana ataonay iny zay le antony ametrahanay hoe mifandraisa amin'ny tompon'andraikitra zay efa napetraka andraikitra an'zareo, fandraisa isan'andro tsy tapaka amin'zareo fa tsy maintsy misy fandraisana tanana ataon'ny fanjakana amin'ireo miaro ambony zay tsy afaka miasa intsony. Efa vita ve na mety misy fepetra ho raisy? Eo nareo mahita azy fa aketo tsy maintsy miafara amin'ny fandraisana andraikitra foana.